miarabantsika andray ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao itya iresaka ny lafiny etokarentsika amin'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny foloan'ny sehatra ifanakalozakevitra ho an'ny teokarena ny foloan'ny crème zany raha Tobisson Rado miarabanao ny fandarana ary makasitraka nanaiky ny fanasana amin'izao fandarantsika izao. Miarabanao tompoko ary faly miarabako ny mpiaino antsika rehetra amin'izao fotoana izao. Anmboantsika ny resadresaka hatry matoa foloa ny famaritana an'izany hoe crème zany sehatra ifanakalozana hevitra momba ny resaka teokarena. Ny crème zany na le hoe cercle de réflexion des économistes de Madagascar dia vondrona anankiray izy io ivondron'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ary ireo mpianatra eo amin'ny lafin'ny fiarina zany zay mamita ny fianarany eo amin'ny niveau master sy ny doctorat. Izy io dia niforona tamin'ny taona 2024 rehefa nahita zany fa hoe mila torohevitra sy fanaovana soroka miala miranja ny fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-toekarena, ary izany koa dia mariky ny fitiavan-tanindrazany ireo mpikambana voalaza tery ambony ireo atao anatiny. 10 taona ny faribolana mpandinika ny ary sy ny fiarina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao efa betsaka tokoa ny didinika sy ny fandiniana famakafakakevitra ny torohevitra eo amin'ny lafiny ara-toekarena mba ho fampandrosoana any Madagasikara sy ho fampandrosoana ihany koa ny mponina ao aminy hatramin'izay, ary mbola manohana zany zay hatramin'izao mba hahafahana zany manoro hevitra mivantana na ankolaka an'ireo tompon'andraikitra isatsokadiny eto amin'ny firenena sy manazava ihany koa ho an'ny olotsotra ny mikasika ny zava-misy zany manodidina an'ity le hoe fiarina eo amin'ny lafiny ara-toekarena ity. Amin'izao fotoana izao ary inona no karazana torohevitra na sosokevitra hoentinareo anengana ny teokarena misy mpitondra vaovao raha totsika amin'izao fotoana izao? Rehefa misy tokoa ny hoe mpitondra vaovao dia midika koa zay ho an'ny vahoaka amin'ny akabeany ny mpandraraha ara-toekarena indrindra fa misy fanantenana vaovao indray ho an'ny Madagasikara zany rehefa resahana foana tao anatin'izay 10 taona zay fa hoe misy totongana ny fari-piainan'ny vahoaka ary mahantritsika eo amin'ny laharana iraisam-pirenena zany. Ny sosokevitra ho amin'izao avy zao zany dia maro lafy satria rehefa miresaka an'izay fiarina izay dia tsy maintsy voateny eo ny fifampitondrana eo amin'ny zay lafiny ara-toekarena zay eo amin'ny fifaninanana, misy lalàna ve ifehezana eo amin'ny fifaninanana ara-barotra, eo amin'ny resaka arabola misy ataontsika hoe fangaraharaana ve ny fomba fahazahoana andreny voly ireny, misy politika monétaire ve na ny politika ny vola ahafahan'ny fandrarana sy ny olotsotra amin'ny akabeany manana ataontsika hoe fahafahana mahazo an'izany voly zany eo amin'ny fandrarana ataony, mahazo an'izany voly zany eo amin'ny fanjifana ataony, ary mazava ho azy ny politika ny asa zay ahafahandrehetra mitondra an'izay le hoe ezaka ataony tsirairay zay na le effort mba ahafahantsika mamorona an'le ataontsika hoe arikarena fahobe. Ireo rehetra io zany amin'ny akabeany dia ilana an'le politika, le tena politika politisianina zany mba ahafahana mitantana araka ny tokony izy any Madagasikara zany mandeha makany amin'izay lalan'ny fampandrosoana zay. Ka raha eo amin'ny lafiny ara-toekarena manokana dia ilaitsika zany le hoe fahamarinantoerana aloha voalohany indrindra, ary zay fahamarinantoerana zay nefany dia tsy tongatonga foana fa nahoana satria miaina ny toekarentsika, miaina
ny lafiny ara-politika eto amintsika ny zava-dehibe indrindra ny sosikevitra zay atolotra de ny hoe ahoana no afahana mamantatra mialoha na le hoe afahantsika mahazo an'lay atao hoe capacité d'anticipation ny zavatra zay mety hitranga raha-pitso eo amin'ny lafiny toe-karena sy eo amin'ny lafiny ara-politika mba hahafahan'ny mpandrara eo amin'izany lafiny ara-toe-karena zany sy hahafahan'ny mpanjifa mametraka zany a ny farafakeliny am'le ataontsika hoe riska satria io mantsy a no tena olana goavana maneran-tany rehefa miresaka ekonomia zany hoe ahoana no hafahana zany a mampiena araka an'izay azo atao ny riska zany a mba tsy ahatongavan'ny mpandrara any am'le atao hoe bankropotra na mba tsy ahatongavan'ny mpanjifa any am'le atao hoe tsy fahafahana manjiva noho ny fahakelezany faefa mividy eo aminy onoa nareo hoe tsy mahita hoe anisan'ny singa iray manainga ny toe-karena ny lafiny fambolena sy ny fiompiana ary raha jerena amin'ny akapobeany a Madagasikara de tokony ho any am'izay hoe toe-karena mifototra amin'ny fiompiana sy ny fambolena zay satria 80 isan-jato ny malagasy amin'ny akapobeany tatsa eo foantsika hatramin'ny nahazoantsika ny fahaleovan-tena dia voalaza tokoa fa hoe manana ny fahaiza-manao manokana sy manana ny antony tombontsoa manokana tsika ny fananantsika tamin'ny dadasika fananantsika olona fananantsika tany mamokatra mandeha makany amin'izany zavatra zany fa amin'izao taona 2020 zao raha ny fomba fijerinay dia tokony efa ioarantsika izany zavatra zany satria tao anatin'ny 50 taona na 80 taona latsaka zao a de mamokatra tokoa tsika fa mamokatra ho an'ny ankohonantsika iny de resana hoe économie de subsistance zany eo amin'ny lafiny famokarana tsy eny ambanivohitra ihany fa na ny aty amin'ny fandrarana ary dia fandrarana madinika no mba ataontsika tsy ratsy le izy fa tonga kosa zao ny fotoana satria efa mananika ny 30 tapitrisa tsika ankehitriny a e raha tsika mahita ny filany zany mpanjifa 30 tapitrisa zany a raha mamboly zany tsika na miompy zany tsika dia ny tokony ananatsika voalohany aloha eo am'le hoe toe-tsaina mpamokarana tokony ananatsika de ny hoe ireo aloha no mpanjifa jerevantsika 30 tapitrisa fa tsy isika dimy mianaka ao atokantrano fotsiny mba ahafahantsika zany a mahazo ny tsena anatiny aloha ahafahana mampiena ihany koa zany arak'izay azo atao ny fanafarana zay ataontsika manoloana an'leo entana zay ilaitsika andavanandro raha fitinina amin'ny tenitsotra de hoe ny fiarikarena zay ataontsika eto Madagasikara manomboka zao de tokony fiarikarena mitodika ho amin'ny fanomezantsika fahafaham-po ny mpanjifa ato anatiny zany hoe tokony ananany mpandrara tsirairay avy ny toe-tsaina mamokatra betsaka na hoe à grande échelle zany a mba hahafahan'izy ireo zany a mahazo ny tsena anatiny ka ampiena tsy kelikely arak'izay azo atao ny ity le fanafaranentany ity zany mifandraika am'izay indrindra ahoana ny tsaranareo na ny ijerenareo a ny olona sasany vao manambola izy de lasa manangana espace satria zao ny lasa mameno ny tanàna na mividy sprinter tafiditra ao anatin'ny paikady ny fiarina daholo zany rehetrarehetra zany a satria ianao tokoa rehefa satria zay moa zany ny atsika eto Madagasikara aloha hoe mila manambola zay vao afaka mandrara zay tokony fijery hovaina ihany koa zany fa raha ny tokony izy de ny hoe manana tetikasy ianao a de ahoana no afahana mampandeha nyny tetikasy iny a ho tombontsoan'ny fiarina amin'ny akapobeany zany eto Madagasikara raha ny espace sy ny sprinter no resahana ireny a dia resahanay any am'le antsona hoe économie de contemplation zany zany hoe fanomezana toky an'le olona manana vola fa tsy ho lanilany fatany ny volany ary ny zavatra hita ankehitriny mikasika an'ireny raha toy ianao zany ka manana espace ray na manana sprinter ray a dia sahirany ihany zany ianao manoloana ny fifaninanana zay misy ka izay no natonga nylaza hoe ny tetikasa aloha ny tokony mandeha mialoha mba ahafahana zany mametraka an'le hoe
étude de marché tena mijery lavitra fa tsy ho an'ny 5 taona na ny 3 taona fotsiny satria raha totokoa ianao ka manana an'izay sprinter araky ny tenenao zay ka anankiray fotsiny raha tsy misy zany ny ataontsika hoe tetika diara-barotra zay ataonao manoloana an'io sehatra io satria resaka transporteur no resahana dia ho faty ianao zany manoloana nyretsy le mpandraraha goavana iretsy ka izany indrindra no tokony ioarantsika araky le voalazako tery aloha teo amin'ny lafiny fambolena fa amin'ny sehatra maro isan-karazany koa dia ny hoe ahoana no ahafahantsika mandrara amina zavatra goavana ao anatina sehatra asa anankiray ahafahantsika tena mahazo toerana ao anatin'le sehatra asa sy ahafahantsika mifaninana marina eo ambanin'ny lalàna ifampifehezana eo anatin'io fifaninanana io noho izany a tsy diso akory reny fomba fiariny reny fa tsy ampy ary ilana indrindrandrindra ny fanampiana avy amin'ny tompona andraikitra maro isan-karazany indrindrandrindra ny tompona andraikitra eo amin'ny secteur public zany ny ministera tompona andraikitra tsy mifandraika amin'ny resaka rafim-pampianarana ihany ko zay lafiny teokarina sy ny fiariny zay aizany tokony hojere ahitsy amin'ny akapobe raha fijerinareo mazava ho azy fa ny fiarina dia mandeha anjambany zany eto Madagasikara satria tsy mba nampianarina tany ampianarana izy ireny indrindrandrindra ho an'ny olona zay tsy mba nahazo fahafahana zany a nandeha nakeny amin'ny anjery manontolo fa nijanona teo amin'ny klasy fahasivy na faha-12 fotsiny kanefa irahantsika malala amin'ny akapobeany fa ireo zany a no betsaka indrindra eo amin'ny tsenan'ny asa zany a ireo olona zay manana faripahaizana nandia fianarana eo amin'ny 12 taona na 7 taona teo eo ka noho izany a dia rariny tokoa sy itsiny raha toa ka ampidirina amin'izay any amin'ny programa ampampianarana ny lafiny fiarina ny fomba tokony ho atao ny eo amin'ny lafiny ara-toekarena mba ahafahan'ireny olo ireny zany a mandeha hoe tena manana le ataontsika hoe matianina eo amin'izay CAPR zay fa tsy araky le volazanao tery aloha hoe manambola nio a dia ahoana fotsiny iny tsy alany an'le volako fa tsy mandeha any amin'io ahoana ny ampitomboako arak'izay azo atao betsaka indrindra an'ity vola zay anananyity zany fa naizanajany ary a tsy ny lafiny arabola ihany fotsiny no atao eo amin'ny lafiny toekarena fa ho andreo zay nanao mikasika ny entreprenariat dia ny hoe ahoana no ahafahanao zany a mijery ny hoe CAPR anankiray ahafahana manome vokatra vaovao ho an'le fiarahamonina zay misy anao ka atonga an'le mpanjifa zany a ho tia an'le vokatra zay atolotra ao ka ahoana koa no ahafahanao zay manome an'iny vokatra iny mampitombo arak'izay azo atao ny filan'le olona manoloana an'le vokatra zay novokarinao vaovao iny satria eo no olana eto Madagasikara raha andray ohatra fotsiny a eo amin'ny lafiny artisanat raha toa zany tsika ka misy olona mila satroka arivo ohatra mety ho vitan'le olona ihany le izy fa rehefa mandeha any amin'izay hoe ray alina na ray etsy de tsy ho vitany tsony amin'izay ka eo indrindra no natonga nanantitrantitra n'le resaka tery aloha hoe amin'ny CAPR na inona de tokony manana fahafahana amin'izay tsika malagasy mamokatra an'izany amina grande échelle zany mba ahafahantsika manome fahafampo zany andreo mpanjifo ireo ka izany indrindra no ilana ny fiarahamombonantoka amin'ny ministera tompona andraikitra fiarahamombonantoka amin'ny banky zay misy ankehitriny fiarahamombonantoka amin'ny mpandraraha samy mpandraraha ho amin'ireo mety hoe tantsoroka zay tokony ho atao mba ahafahan'ireny mpandraraha majinika na salatsalan'ireny ho tena ho lasa mpandraraha goavana zany tsy mena amita amin'ny iraisam-pirenena iverenako any le sehatry ny fampianarana sy ny rafim-pampianarana teo matetika manimba ny sain'ny tanora na hita tsara teny anivon'ny fiarahamonina iny fa le tena mba nianatra ny lofo sy tena azo lazany hoe manana diplôma maro samy hafa sy ny traikefa tsy de afaka loatra fa le tsy ampy solaitra le mpanao bizina ny tena hita misongadina na rita taratra niny anivon'ny fiarahamonina no fijerinareo crème zay azo fakafakaina amin'ny lafiny anankiroa le izy ny lafiny voalohany a dia le mikasika an'le ataontsika hoe risque ny risque zany de hoe
tonga de mandeha zany ianao mandrara zany ianao ny zavatra misy anefa ny olona anankiray a rehefa nandia fianarana lavidavitra kokoa dia miezaka izy a mampianaraka izay azo atao no mety voka-dratsy ny fandrarana zay ataony iny le hoe riska zany iny fa ny olona kosa de vokatrazay a dia tsy de tena zany izy a manana riska andeha andrara na fantany zao ary fa mety misy tombontsoa ny fandrarana zay ataony a fa rehefa mijery an'le ataontsika hoe environnement économique et social izy dia misy sakana zany a eo am'le hoe fandraisan'ny fanapaha-kevitra andrara fa ho an'ny olona kosa nefa zay tsy de nandia fianarana loatra rahantsika malala ireo izany eo amin'ny tsenan'ny asa zany a de mandray an'izay risque zay izy manao hoe manana an'le hoe goût de risque ka na zany izy a mety ny zavatra ataony na tsy mety ny zavatra ataony ka zay no mety mahasamihafa an'le zavatra voalazanao tery aloha any ka lasa mizara roa zany a ny sain'ny tanora indrindrandrindra eo amin'ny hoe anohy fianarana ve sa hijanona kanefa na hijanona zany ary araky ny voalaza de ny le fiarahamonina amin'ny akapobean'ny fandrarana eto Madagasikara de tsy ahafahantsika mihitsy na nianatra ianao na tsy nianatra tena mandefa vina lavitra ho amin'ny fandrarana zay ataonao ka izany indrindra no tokony zany ametrahantsika zany an'le hoe fitsipika ifampifehezana ao anatin'io sehatra ny fandrarana io sy tantsoroka zany avy amin'ny fitondrana zay misy nizanisa izy eo zany mba ahafahana manome toky ho amin'izay lafi ny fandrarana zay a ny isin'le famarina toerana ny lafi ny fijery faharoa indray de ny hoe ahoana zany a raha eo ihany ary zay risque zay a ahoana no ahafahany olona zay nandia fianarana lavitra mahazo sehatra eo amin'ny lafi ny fandrarana satria raha andreo oloreo mahalala koa fa tsy misy ny fifampitoviana tantana eo amin'ny fijerena ohatra raha sanatrika misy olana eo am'le lafi ny fandrarana satria raha ntsika malala fa misy ny népotisme eto Madagasikara misy ny kolikoly eto Madagasikara dia aleondreo nahita fianarana zany a mionona fotsiny any am'le hoe fahafahana manome fahafampo zany a andreo le filana fototra sy mety mitady izy amin'ny fomba ara-dalàna ny amin'ny fanaovana an'izay fandrarana zay a dia mazava ho azy fa rehefa misy ny kolikoly rehefa misy ny népotisme voalazantsika tery aloha dia tsy mahazo sehatra araky ny tokony izy foany ireny olona ireny satria misy zany a farafakeliny le ataontsika hoe code d'éthique zany ao amin'izy ireny ao anatin'ny fandrarana izany anefa dia tsy hoe azotsika resahana hoe amin'ny akapobean-javatra fa misy kosa nefa ireo zany a zay hoe mpandrara zay nianatra manokana mikasika ny fandrarana zay nataony fa ny tsy tokony adiso hevitra atsika tanora fotsiny indrindrandrindra de ny hoe tsy ilaina ny mianatra fa tokony tonga de mandrara fa ilaina de ilaina mihitsy ny fahalalantsika eo amin'ny sehatra zay hiaritsika amin'ny akapobeany ary ny fianarana fototra de manampy atsika betsaka mba ho ahazo an'izay fahalalana zay eo amin'ny fandrarana zay ataontsika ka mety ampihana koa zany ny vola mivoaka am'ireo expertise zay ilaitsika zany rehefa eo amin'ny sehatry ny fandrarantsika misy ihany koa nefa reo tanora mba manana tetikasa izy a manana ny vinany eo am'izay toekarenana fiarin'zay ny olana ny findramam-bola ny nivon'ny banky ny zana-bola ny antoka ao anatin' zany rehetra zany izy anefa vao anomboka ihary marina tokoa zany ary ny fisiny zany sakany zany indrindra no mampiroborobo zany an'ity le hoe fampindramam-bola tsy ara-dalàna zany tsy ara-dalàna zay raha tsika mahita isaky ny elankelatrano zany le izy satria ireny no ataony antsoina hoe alternative
ho an'ny olona zany zay manana tetikasa ary zay resy lahatra amin'ny tetikasan'ireny tanora ireny dia manampy mivantana na ankolaka kanefa ivelan'le ataontsika hoe système bancaire zany. Rehefa ivelan'ny système bancaire dia mazava ho azy fa misy chaîne zany de valeur tapaka, zany hoe misy vola tokony hiditra any amin'ny fitondram-panjakana zay tsy tafiditra, misy vola tokony hiditra any amin'ny banky tsy tafiditra, misy vola tokony ampindramin'ny banky tsy voapindrana, dia olana goavana zany l izy eto amin'ny firenena any ka ny ireo zany zay ataontsika hoe gros client ihany ho an'ny banky no afaka mahazo tombontsoa amin'izany fampindramam-bola zany. Fa raha manana tetikasa ianao na tetikasa goavana ary ka tsy manana antoka, satria ny antoka koa zany tena goavana zay angatahan'ny banky zay tsy anomezantsiny azy mivantana, satria misy an'le riska goavana zay nyresantsika tary aloha zay tsy tokony ho tsinitsoniavina. Ka ny fifanomezan-toky eo anatin'izany CAPR zany no ohatra zany tokony apetraky ny fitondrana ankehitriny, ka ny politika amin'ny akapobean'ny fitondrana de tokony fototra amin'izay ataontsika hoe fifanomezan-toky zay eo amin'ny CAPR maro isan-karazany. Ary ankehitriny ao anatin'ny politika mpitondrana raha nijeritsika zao de nisy an'ty le hoe tetikasa fiarina zay vao napetraka farany teo zay irarina de tsy ho takany tetikasa hatram'izay l izy fa tena isy mihitsy ny fanarahana akaiky, fanaraha-maso akaiky an'ireny tetikasa ireny mba hahafahana tena mijery mihitsy sy misafidy an'ireo tetikasan'ny tanora zay voalazanao teo hoe iza no tena tokony ho ampiana, iza no tena tokony atosika, mba hahafahan'ireny tanora ireny mivelatra tsy amin'ny lafiny atao anatiny ihany fa indrindrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manoloana ny fifaninanana zay misy ankehitriny, satria mana-talenta tokoa tsika malagasy ary manana ny fahaiza-manao eo amin'izay sehatry ny entrepreneuriat zay. Velantsika io no mahakasika an'iny fa ny fitondrana amin'izao fotoana izao manana ny tetikasany, ny fandarana asany amin'ity resaka angovo ity, indrindra ny tontolon'ny herinaratra. Nareo ve mety manana sosokevitra ampifamenonana ampifanitsina amin'izay politikan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao zay? Rehefa miresaka hoe politikan'ny angovo zany tsika de tsy mijanona fotsiny zany eo amin'ny hoe resaka herinaratra, fa eo ihany koa ny hoe ny politika hafa zay mifandraika amin'io angovo zany, satria maro tokoa ny loharanon'angovo zany eto amintsika kanefa tsy voatrandraka izy ireny. Rehefa miresaka angovo eto Madagasikara dia ny mampalahelo dia mitodika koa tsika any amin'ny solika, satria ny akabeazan'ny loharanon'angovo zay ampiasaitsika eto Madagasikara de miodina amin'ny solika. Ny politika ankehitriny de tsy ny hoe hiala ainganaraka azo atao any amin'ity le hoe angovo azo amin'ny solika ity, fa hoe ahoana koa zany no fa tsika mampiasa an'ireo loharanon'angovo ireo toy ny rano, ny rivotra, ny masoandro, mba ahafahantsika zany mahazo an'izay diversification zay. Ny tanjona mantsy de ny hoe ahoana no ahafahana manome fahafampo ny filana amin'ny akapobeany, ary mandeha lavidavitra kokoa noho izany ary tsy ny filana isa-tokantrano fotsiny fa ny hoe filan'ny orinasa amin'ireny angovo ireny, satria tsy misy fampandrosoana araka ny voalazantsika raha tsy misy fampandrosoana eo amin'ireny orinasa ireny. Ka ny angovo dia sehatra tena goavana ary tena lahara-pahamehana mihitsy raha toka hitondra fampandrosoana eto Madagasikara no tanjon'ny tsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Ka mila jerevana akaiky zany ny mikasika an'ity le hoe tetikady sy paikady eo amin'ny lafiny angovo ity. Ny foezaka indrindra de ny hoe ahoana no ahafahantsika mametraka fifanarahana vaovao amin'ireo mpiara-miombina antoka amintsika amin'ny resaka solika araka ny voalaza tery aloha. Ahoana koa no ahafahan'ny ministera tompon'andraikitra manavao any fifanarahana amin'ireo partenaire. Ahoana ny mikasika ny lalàna ny fifampifehezana amin'ny famatsiana ny angovo eto Madagasikara, satria raha tsika malala fa ny jirama ihany aloha zany no manana zany ny monopole amin'ny fivarotana an'ireo angovo ireo, kanefa raha tsika malala fa efa maro koa ireo orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana na vahiny na eto an-toerana zay efa
manana ny fahafahamanao sy ny fahaizamanao amin'ny fitsinjarana na leo distribution andreo angovo reo sa mbola tsy fotoanany ve zao ireo rehetrareo zany no tokony ametrahantsika fifanarahana vaovao ho an'ireo le hoe ataontsika hoe partie prenante na ny mpiaramombonantoka eo amin'ny sehatry ny ty fandrarana eo amin'ity angovo ty rehefa misy ny fifanarahana de apetraka ny lalàna vaovao raha ilainy zany a mba ahafahana amin'ny fifampife ary ny fifampifehezana de tokony tsy asiana tombo sy ala fa mitovy avokoa rehefa misy ny manao ny tsy mety zany ary rehefa misy koa ny manao ezaka dia mendrika fankasitrahana izy ireny rehefa mipetraka zany zay le hoe fitsipy-dalao zay a dia azo antenaina fa isy fivoarana eo amin'ity lafiny sehatry ny fandrarana eo amin'ny angovo ty midadasika moa ty resaka fiarina sy teokareny ty ary azo lazany hoe betsaka ny azo resahana fa amaraparanantsika azy andremato filohan'ny crème ny makasika nyty lanjam-bolo ty mitotongana mihitsy izy a 4,000 ariary mahery ny ro anankiray ahoana ny tokony ametrahana ny politika ny vola eto amintsika raha ny vinavina ary ny banky foibe dia mbola hitsitotongana noho io zany ny volatsika zany amin'ity taona 2024 ty ny fitsitotonganana nefa raha eo amin'ny lafiny ara-toekarena dia tsy midika foana hoe voka-dratsy fa ny olana hatramin'izay a de ny tsy fahafahantsika araky le politika ny vola zay noresahanao teo amin'ny alalan'ny politika ny vola mitondra zany ny fanararaotana tokony atao eo amin'ny siam-piarina maro isan-karazany satria aza dino fa rehefa mitotongana ny volatsika de memora zany ny entatsika zay amidy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa ny olana goavana hatramin'izay de ny tsy fahafahantsika mampitomba n'le entana amidy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena iny araky ny volantsika tare aloha de satria tsika tsy manana zany an'ity le hoe culture entrepreneuriale fa mamokatra fotsiny tsika ho an'ny ankohonatsika na ho an'ny commune misy atsika raha miresaka vanille ohatra tsika na letsia de ny fototra letsia sy ny fototra vanille teo ihany mety nisy ny fitombona fa kely le izy mihoatra ny filana sy ny fitombo mimponina eto Madagasikara sy ny filana eo ny tsena iraisam-pirenena ka raha aitsika amin'ny alalan'ny politique monétaire araky ny razanao hoe midadasika ty resaka ekonomia ty ny mamadika ny fitsitotongana ny volatsika io ho any amin'ny fandraharana de azo antenaina fa ho tombontsoa ho atsika indray ny fitsitotongana ny volatsika raha jerentsika nge ny vola sinoa ohatra raha mihoatra amin'ny dolara na euro dia ambany de ambany ny sandany ary ny sinoa de tsy manana mihitsy tombontsoa ampiakarana ny sandany vola sinoa satria fantany tsara fa io sandam-bolana ankehitriny io de ahafahany mife ny tsena iraisam-pirenena raha azontsika atao koa ny manaraka n'izany ohatra zany amin'ny alalan'ny politika ny vola sy ny fanaovantsika n'le tsony hoe recyclage financière ao anatin'ny sehatra ara-dalàna dikan'izany de ny hoe fahafahantsika zany a mametraka ny système bancaire atsika ho tombontsoan'ny sehatra tsy miankina dia azo antenaina fa na mitsitotongana ara ny volatsika dia isy ny fahamarinantoerana lavitrezaka zay tokony antisipena melosady zany zavatra zany a mba ahafahantsika zany a mandeha makany am'izany fandrarana amin'ny alalan'ny famokarana petsaka zany na ny hoe a grande échelle noho izany a tsy de tokony ho sakana ny hoe fisin'ny fitsitotongana ny volatsika fa ny tena sakana hatramin'izay de ny tsy fahafahantsika mamokatra rehefa mitsitotongana ny volatsika de tokony anaraka koa zany ny famokaratsika mihoatra n'izay fa vokatritsika tamin'ny heritaona raha mbola tsy misy zany zavatra zany a de ny fitsitotongana ny volatsika de hitondra fitsitotonganana manaraka indray ho amin'ny taona manaraka ka izany rehetra zany a de tokony ho andraisana fepetra ho amin'ny tompona andraikitra isa-tsokadiny mba ahafahana zany a mametraka foana an'le nresantsika tary aloha hoe fahamarinantoerana ny fahamarinantoerana naizanaiza seam-piarina de tsy misy fa ny fahafahana miantisipe
ny zavatra itranga raha-pitso ny tena zava-dehibe tahaka anao mitondra tomobile ihany io rehefa latsako anaty lavaka ianao raha tsara ny amortisseur tsy eno ny amortissement raha ratsy ny amortisseur mitotona ny tomobile anao ka rehefa fantatra fa itsotongana ny vola amin'ity taona 740 ty mihoatra amin'ny dolara sy ny euro inona zany ny tokony ataotsika manoloana ny sehampamokarana isatsokajiny avy ary manana araka ny volazanao tary aloha de manana ato goavana amin'izany tsika indrindrandrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny afatra ho an'ny mpiainy sy mpanaraka ny fandarana ary andre mato ratobisona rado folohan'ny crema ny mamaka ny olona de hoe ny fiatraikany zany resaka zany eny anaty ny volaniny tsirairay mazava ho azy manana fanantenana goavana ny fiarina eto Madagasikara manana vahoaka tanorintsika ao anatin'ny fahatanorana no misy ny hery misy ny saina matsilo manana koatsika ndreo ataotsika hoe ressource na ara-tany io na ny tantsika zay mamokatra na eo amin'ny ressource naturel maro isan-karazany zay tokony ho ireny no ampiasaitsika farany rehefa tena tsy misy tsony zay tokony ho ataotsika ndikan'izany de hoe ahoana no ahafahantsika mampiasa an'ireny fananatsika ireny ahafahantsika mahazo arikarena vaovao ahoana no ahafahantsika mampiasa an'ireny ressource atsika ireny na ara-olona zany a farafakeliny mba ahafahantsika mahazo tombony farafabetsaka satria zay moa no atao hoe fiarina zany mampiasa zavatra kely ianao de mahazo tombony betsaka kanefa kosa ao anatin'ny fitsipika ifampifezana zay eken'ny rehetra izany rehetra zany a raha miaraka misalatsika rehetrarehetra na eo misehatra tsy miakina ary indrindrindra eo misehatra miankina amin'ny fanjakana de azo antenaina fa isy ny fampandrosoana ara-toekarena mety ho miracle ekonomika malagasy ihany koa ka isika no mety ho lohany aty amin'ny océan indiana sy aty afrika rehefa vitatsika ny mametraka an'le fitsipika ifampifezana voalazako teo sy mametraka an'le fifampitokisana eo amin'ny mpitondra ny sehatra tsy miankina sy tsika mpanjifa ny lakle goavana indrindrany amin'izany de hoe ahoana no ahafahana mametraka ny asa ho tena ivon'ny seham-piarina zany hoe ozy ny fitenenana ny asa zay nataonao dia mendrika karama mendrika ihany koa zany isorana teto amin'ny fandarana ambarao ny vahintsika ny folohan'ny crema ratobisona rado mankasitraka anao mandrapitafa topoko lasy topoko avy misaotra indrindra tompoko ary misaotra atsika mpiainy koa naharitra ny eno hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny fotoana tsika manaraka andray ary ny fandarana ambarao veloma topoko